feonantsiva fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sinotaparitany Antananarivo. arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora. Sur le long chemin tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Miarabana rehetra manjoy ny fandaharana eto amin'ny radio teny fiainana. Feonantsiva, fandaharana atolotry ny sampana azokoto. Sorohitra ranitra indray no manentana antsika atao anatin'ny 30 minitra. Manasanareo ampitiavana anaraka ny fandaharantsika. Somary iova kely ny endrika ny fandaharana kapobe no an'ity ity. Raha antsika ny fanadihadiana nataon'ny Serafifa nandritra ny zakakely 17 natao tany amin'ny topo fiferana tamin'ny ity taona 14 ity. Fa mialoha izany rehetra izany dia andeha apetraka eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra ray zanaka ry fanamasina ny fotoanantsika. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny teny soratra masina tolotra antsika indray anio dia izay voasoratra ao amin'ny Lioka. Lioka 12 andininy 12 hatramin'ny 70. Lioka 12 andininy 12 hatramin'ny andininy 70. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana. Manaova kitapo-mbola tsy mety ho tonta ho anareo dia harena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manino. Fa izay toeran'ny harenareo dia hoany koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jironareo. Areoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondony izy dia vohany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Dazaka aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambinana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambinana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Amen. Iaraka ivavaka arsika. Jesosy zokitianay eo, mankalaza anao zahay satria fitiavana ianao. Nomenao anay indray izao fotoana izao, hitorinay ny hatsaranao, hanambaranay ny fitiavanao. Omeo fahendreny zahay eo ampanantanterana izany.
androtsao ny fahasoavanao ny mpiaino rehetra na aiza na aiza misy azy. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny skotisma ve. Andeha aloha anaraka ity irairay ity isika, tondra ny lohateny hoe tsikitsika ihany. Magaga ihany zato fetsikitsika eto tany, famfanaratsy fanakina hatrany hatrany, ramba miasa de batina tsongoloky izany, koratsy matanty de alary no iafarany, tsikitsikitsikitsikitsikitsiky ihany enitsiky ihany, fiainam-pifaliana malina tena tiana vokatrany, fofalifaly lavatrany eny lavatrany, kisonono kely ny fiainana. Ramba minei de lazaina fa be vanovany, matsina nefa de ambara ho ponja avy hatrany, raha misarika de vavanaka tena vilany, ny tsy miteny tena olona miavony izany, tsikitsikitsikitsikitsikitsiky ihany enitsiky ihany, fiainam-pifaliana malina tena tiana vokatrany, fofalifaly lavatrany eny lavatrany, kisonono kely ny fiainana. Azambakivy amizay fanenjehananao hoe, tsy manisy venitsiny tsy mety natao hoe, nasendranikina eritry areto somariny izany eo, eto amintsiky tsiky ihany ny fiainana tany eo, tsikitsikitsikitsikitsikitsiky ihany enitsiky ihany, fiainam-pifaliana malina tena tiana vokatrany, fofalifaly lavatrany eny lavatrany, kisonono kely ny fiainana, kisonono kely ny fiainana. Ny skotisma ve? Filoseta azahoaiza ny fanomanana nanahoana ny niafarana izy teo eo amin'ny lafiny fanomanana rehetrarehetra hatramin'izay ka hatramin'izao. Falimaraba ampiany feonan-tsiva rehetra, enjana dia enjana ny fanomanana ny feonan'be iny, fa saorina ny tompo teo Andriamanitra nanampy tamin'ny rehetrarehetra dia tanteraka soamantsara ilay izy, dia akasitrahana tao amin'ny fitondranam-bavaka, akasitrahana tamin'ny fanampiana rehetra, dia manantena famboleany indray tsika rehetra ana feonan'be manaraka, dia mirary fiadanan'ny tompo, dia mirary sokoto sambatra ao antsika rehetra. Saotra se. Eny ary, atao anatin'ity zanam-pandarana ity no hanolorana antsika ny fanadihadiana natao arak'izay fanolorana azy teny am-pandohana. Mpikambana ao amin'ny komiti-pivondronana sy ao amin'ny FM Tiroeso na firaisan'ny mpanazava stily tranainy sy sakaiza no ifampitafatafa amin'ny fanomezan-tsoa, Koloina ary Samson. Manasa anareo mpanajana ary anarak'izany. Mariana trany fa fandraisam-peo natao nandritra ny zakakely 70 ho an'ny sampana sokoto
synodam-paharitany Antananarivo natao tany amin'ny toby feferana ny faraika amin'ny 30 ny volana oktobra hatramin'ny 2 ny volana novambra lasa teo izao atolotra anareo izao. Iny ary alohan'ny hanomboantsika dia aloha atolotrareo amin'ny mpiaino antsika amin'izao sabotsy marain'izao hoe izy nareo dia avao amin'ny fivondronana izy. Ny tenako Ramatora Zafimahay Marizanina komity mpivondronana zahay dia avao amin'ny fivondronana 320 na ny FLM Nanisana. Ny tenako zay dia Razanaparany Violety komity mpivondronana ao amin'ny FLM Sapel Nanisana. Dia faly mandray nareo izay eto amin'ny fandarana feonantsiva. Nareo moa zany efa fantatra hoe komity mpivondronana ao amin'ny sampana skoto fa efa nandalo tao amin'ny fanabeazana skotisme ve ianareo? Ohatra ny tenako zao dia sy nandalo fanabeazana skotisme fa efa lehibe zao aho zany vao ny zanako no manao skotisme dia zay no nahatonga niditra ho komity mpivondronana satria efa faniriko fahakeloko ny ray aman-dreniko dia katolika fa tsy mba namelahy hanao an'ity skotisme ity satria sarotra ny fitezana ny zazavavy tamin'ny andro taloha dia nanambadiko ny vadiko izay loteranina dia mariazy loteranina zahay no nahatonga ho lasa kapé komity mpivondronana hatramin'izay. Any anahy morse dia za zany tsy nandalo skotisme fa noho ny fitiavako an'ilay skoty zany dia za koa moa zany mpikambana ao amin'ny FMTROS tily mpanazavatra anay ny ary sakaiza dia za zany ao anatin'le fikambanana io zany dia sakaiza ny anaranay fa tsy nandalo an'le fitezana tamin'ny kely zay fa efa lehibe zao zany zay vao niditra tamin'le izy dia sakaiza ny ilazana anay zany. Misaotra anareo na tsy nandalo tao anatin'ny fanabeazana skotisme ary anareo inonay fa ny zavatra nanintona sy nanaitra anareo natonga anareo hirotsaka ao amin'le hoe komity mpivondronana afaka lazainareo aminay ve sy ny mpiainana tokantrano hoe inona ny tena nanintona anareo tao amin'le skotisme? Ny tena nanintona anay tao amin'le skotisme zany dia ny fomba fitaizana ao anatin'io sampana io indrindrindra zany hoe le fiarahamientana na dia ireo fanamin'ireo fotsiny zany dia midika fa misy disiplinina zany ao anatiny dia efa nafinaritra zany hoe na le fanamina na le fomba fitaizana ary le fiarahamientana sy ny fankatiavana ny fanetretena dia hita ao anatiny daholo ary indrindrindra moa ny zava-dehibe amin'ny skotisme dia ny hoe fitiavanamana fitiavana taninrazana fitiavana an' Jesosy zay fitiavana anankitelo zay zany ny tena nahasarika hoe efa faniriko hatramin'ny zaza zany zay hoe raha miaraka amin'ny Jesosy ianao dia manam-pitiavana ary tiany namana tiany firenena koa ao anatin'ny skotisme. Na moa zany se dia tena naresy lahatra nidirako tamin'io fikambanana skoto io dia zavikeliko zany ny tezaina voalohany tao mbola kely mbola voaheny taona izy dia hitako zany ny fahendren'le zanako tao amin'ny fitezana tamin'ny skoto io dia natsiaro tena zany rehefa tateoriana dia nisy fikambanana hoe tilisy mpanazava ry sakaiza dia niditra ho sakaiza ary se satria ohatrany tena tiako be le fikambanana zany dia mahafinaritra aho manaraka ny zay zavatra rehetrarehetra tao momba ny amin'ny skoto zany dia tena maharesy lahatra anahy tokoa. Manaraka zany matsapa ve nareo se fa misedra olana ny sampana skoto ankehitriny raha hijeriny eo amin'ny lafiny fanabeazana sika ohatra? Ie, ny zavatra rehetra mantsy dia misedra olana daholo aloha indrindra moa ny fitaizana satria isika skotisme sy hoe dia miolonolona ao anatin'ny fiangonana fotsiny fa mivelatra eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ka raha vao misedra olana ny fiarahamonina ankapobeny ny firenena dia sy maintsy misedra olana koa tsika satria na ny fanabeazana ao anatin'io arany satria ho any amin'ny fototsy ny fanabeazana ny fiarahamonina mihitsy no misy lesoko dia tsika zany satria tsika manana an' Jesosy dia na dia misy olana ary io dia manana vahaolana tsika eo anatrehan'ny tompo. Dia araka ny tenenareo teo dia hoe misy le olana dia manahoana ary ny endrika isehoan'izay? Ny endrika isehoan'le olana zao dia voalohany indrindra eo amin'ny lafin'ny fanohanana satria ny fanabeazana skotisme dia sy midika koa ireo matetika mantsy ny olona dia ataon'ny olona na ao amin'ny sapana ao anatin'ny fiangonantsika raha dia ohatrany hoe somary lasa danja le skotisme satria hoe zavatra fitiavanamana io zany hoe
tsy mila vola zany, tsy mila fanohanana zany, indrindra moa hoe amin'ny lafiny ara-bola. Dia izay zany no tena ohatrany hoe mampiendan zany ilay sehatra skotisma, satria ny zavatra rehetra dia miainga amin'ny lafiny ara-bola. Tsy midika koa fitiavana ny vola mihoatra ny zavatra rehetra, fa fotsiny iny dia fitaovana omen'Andriamanitra antsika hampandrosoana azy. Ka eo indrindra zany mahatonga antsika hoe somary misedra olana, satria ny fampandrosoana tsy arahan'izay dia tena misedra olana tokoa ny skotisma na dia ny asa atao ary. Ohatr'izany koa ihany se miankina amin'ny resaka ara-bola io moa zany tena hitako masarotra le ato anatin'ny fikambanana koa, satria raha dinihana fotsiny zao ny natony navitsitsika tonga aty amin'ny anina aty dia ndraindray koa ny fivondronana tsy ampy vola hoentina manana hitondrana ny ankizy mba mandeha manao ny aktivité ohatr'izao. Ya hotoizatika ihany izay dinidinitra izay rehefa avy eo, fa andeha aloha anaraka ity hira anankiray ity, miainga na ratsy ny andro. Miainga na ratsy ny andro, zakaina tokony ainandro, mitety avona sisa, mira milalao andao tanora se aviange iarany ifankady, fa mahasotokotokony fiainanao andasy ao, mitety avona sisa, mira milalao andao miasa manory tanana, fa makinoany fiasana, mikiriny saina mazoto, mira milalao andao tanora se aviange iarany ifankady, fa mahasotokotokony fiainanao andasy ao, mitety avona sisa, mira milalao andao jereo trano bongo madivo, zahay no manory nanimo, ka eo miara miaina, mira milalao andao tanora se aviange iarany ifankady, fa mahasotokotokony fiainanao andasy ao, mitety avona sisa, mira milalao andao mianatra mameno tena, mahandro rehefa viny antsena, mifandrombadrombaka miasa, mira milalao andao tanora se aviange iarany ifankady, fa mahasotokotokony fiainanao andasy ao, mitety avona sisa, mira milalao andao fianarana zavatra maro, no tena andanenany andro, rehefa mba miala voly, mira milalao andao ezany manao afongasy, mirehitra ny digasy, la makosika sy mira milalao andao tanora se aviange iarany ifankady, fa mahasotokotokony fiainanao andasy ao, mitety avona sisa, mira milalao andao torovanakandea tory, indreo izahay fa mivory, miantso ny tompo
misaotra ny ray an-danitra tanora izay avy ange miarady mifankaty fa mahazo tokotoko ny fiainana mandasiao mitety avona sisa milalao anao teo amin'ny fisehon'ny olana sedrain'ny sampana sokoto no nijanona ny resakantsika teo andeha ary toizatsika indray amin'ny alalan'ny fanomezana vahaolana manoloana izay zava-misy izay ny toy ny resaka ndao ary dia inona azy no heveriny sy hoe fomba entina manan'izay olana izay raha araka ny hevitro zany a indrindra moa tamin'ilay fivorian'ny komite omaly dia fa tokony mihitsy zany hoe aseho mihitsy hoe aseho amin'ny be sy ny maro zany hoe ny scotisme dia manana zavatra ohatr'izao zany hoe tokony manao dinikasa manao asa mihitsy zany aseho amin'ny firenena hoe ny scotisme dia manandanja eo amin'ny firenena araka ny teny toriteny ray aman-dreny pastora teo zao hoe ny olona raha ohatra ka hoe hitondra firenena dia sy maintsy tokony voavolavola amin'ity scotisme ity indrindra moa ny mitanjona izay namoronany Baden Powell nyity scotisme ity dia le fitiavanamana sy le fanampiana ka eo amin'izay fanampiana izay indrindra zany ny tokony vahaolana angatahantsika aseho amin'ny rehetra mihitsy fa hoe ny scotisme dia firalahiana tanteraka ny ao anatiny fifanampiana ny ao anatiny ary tena tokony tana sehatra ngezambe eo amin'ny firenena na dia sy eo amin'ny fiangonana irery ihany azy arak'izany koa zany se dia le fandrosoana zany matotsy misy dia ohatrany hoe somaro varimbarina koa le tompony andraikitra mpitarika ao amin'le fiangonana zany amin'le resaka ohatrany hoe tsy mampandroso an'le izy dia izay koa angatanay zany momba anareo hoe mpendraikitra dia ny any amin'ny lehiben'ny ohatra hoe présidentny komite mpivondrona na ohatra zany mba manetsiketsika matetika zany amin'ny fitaomana an'le ankizy mba ho anjary mba hoe avitrika lalandava manao anary ny fomba fahitansy lanjan'ny fanabeazana skoto eo anivon'ny fiarahamonina izy lorose zany dia hita hoe misongadina indrindra ny resaka ny ankizy tafiditra ao anatin'ity fikambanana skoto ity satria ity zany miakina amin'ny fivavahana izy ity dia avy eo koa zany voataiza tsara araka ny tenin'Andriamanitra ny ankizy ao anatin'ny skoto dia izay zany no ohatra ny ananana fanantenana hoe mba hoandrosa tahaka izany koa zany ny anany satria le teo zany hoe mizara izay zany ny tena fahitako azy hoe ny tanjon'ny scotisme dia hoe fizarana dia sy fizarana aloha hoe mizara fitiavana mizara fandripahalemana mizara firalahiana be dia be zany hoe sy vitany mizara fotsiny miala amin'ny fitiavatena zany satria na dia ny firenentsika azy dia ny fitiavatena io ny tena mamatotra azy ka raha sika scotisme zany no tokony araka n'le tanjontsika tamin'ity zaika kely ity le hoe fahazavana izao tontolo izao mizara fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy tsika fa sy hoe ho fanompona fotsiny satria izay mantsy ny matetika ataon'ny olona hoe scotisme reo manompo izy ataovy ity na ataovy ity fa isika zany maseho hoe ho tompona andraikitra mizara andraikitra zany tsika mba amolavola olona tompona andraikitra raha-pitso ahoana koa zary ny fahitany fiangonana ny sampana skoto amin'ny ankapobeny ka zay indrindra zany zao ny fijerin'ny fiangonana amin'ny ankapobeny mihitsy zany mahatonga n'le olana satria zany ny scotisme manko ny araka ny lazaina teo dia hoe sy tahaka ny hoe sampana fifoazana satria ny fifoazana dia haim-panahy amin'ny mahafiangonana ny fiangonana ny scotisme kosa nefany be dia be misahana zavatra maro izy sady manomolavola fanahy mamolavola saina mamolavola vatana ka izay zany hoe tokony ao amin'ny fiangonana mihitsy zany ny tokony hoe ampivelatra kokoa n'ilay sampana scotisme io zany ny raha jerena ny skoto zany ao anatin'ny fiangonana dia ohatrany somaro izy zany ohatrany hoe tsy dia mbambana loatra zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana nefa dia izy dia efa voatokana hoe efa manana zo ao anatin'ny fiangonana zany mba hanitaran'ny fahalalany rehetrarehetra mety ny ampiroborobo ny fivondronany tsirairay araka ny hevitra zany dia inona mahatonga zany fomba fijery zany raha araka ny hevitra zao no mahatonga n'izany fomba fijery zany dia satria ny sampana scotisme dia nitezana tany amin'ny fiarahamonina
fa sy nanomboka atao am-piangonana. Zay zany le izy hoe avy any amin'ny fiarahamonina izy no nentina hoe hitaizana ny ankizy ato anatin'ny fiangonana. Fa raha ohatra zany izy skotisme hoe avy tao amin'ny fiangonana tahaka n'ireny hoe ankizy hofanina ho mpianatra sekoly lahady, de mino aho fa tsy de ataon'ny fiangonana ho faralahy, satria matetika ny fiangonana de manao an'izay hoe faralahy ny skoty zany, mila mandefitra zany, nefa tsy de tena izay loatra ny fomba hitaizana ny skoty. Afatra ho amin'ny ray aman-dreny ny afatra zany a tiako omena ny ray aman-dreny de izao: raha ohatra sika ray aman-dreny ka tena hoe te hieritreritra ny raha pitsony ty fiarahamonina, indrindra moa fa ny firenentsika, de tsara mihitsy ny ankizy taizana amin'ny skotisme. Amin'izay sy mandringa zany le fomba fitaizana amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka le zaza voataiza ao anatin'ny sampana skotisme, satria ny fiangonana dia miainga avy amin'io ihany ny firenena, tahaka zao zavatra misy amin'ny firenentsika zao. Ka noho izany isika ray aman-dreny tompoko, raha tena tiantsika ny hamolavolana io zanakitsika io ho tompona andraikitra raha pitso, dia ny fomba fitaizana skotisme ihany hatramin'izao aloha ny hitako hoe tena manana fitaizana feno, raha ny hoe fikolokoloana ny maha olombanina ny zaza na ny olona anankiray. De ray aman-dreny aloha zany se raha amiko de tokony mba ho resy lahatra koa, na de tsy miditra amin'ny fikambanana ary izy ohatranay hoe konipivondronana na hoe FMTROS, de tokony izy mba azoto izy zany mba hafantatra ny momba an'le resaka skotisme fa fitazaina tsara be ny ao amin'ny skoto na de tsy mpikambana ary ianao fa ray aman-dreny tsotra, de tokony mba naramaso izy hoe sady mba tsy alaina fa mba haniraka ny zanany hiditra amin'ny fikambanana skoto. De misaotra anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana fiainatsiva. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy miteranao zahay le Andriamanitra ray zanaka ary fanamasonao. Tsapanay tokoa ny fanatrehanao anay, eny fa na dia tamin'izao fotoan'izao ihany azy. Misaotra anao mifonay tokoa zahay fa totosa somatsara ny fandaharanay teto, mbola apetrakay aminao hatrany ny toy ny fandarana rehetra eto amin'ity radio teny fiainana ity. Misaotra Jesosy eo. Amen. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent siffle dans les branches, il souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Eny ary mipaka sady ety amin'ny fiafarany ny fandarantsika. Isaorana ianareo tamin'ny fanarana izany. Isaorana ihany koa ny teknisiana nampitany feo. Sorohitra ranitra no teto amin'ny fanolorana. Manome fotoana anareo zahay amin'ny herin'ny indray. Veloma Marsia. Feonantsivana. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM. Atao anatin'ny Synodam-paharitany Antananarivo. Feonantsivana.
raha inao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6